Ataona tanteraka ny iravan'ny tanàna ray eto ambony amin'ny sary antsoina hoe Atoblava ity noho ny fitrandrana tsy akizano ataon'ireo teratany sinoa izay mitrandraka volamena aty amin'ny fokontany Ambohinionana distrikany Malanzary. Tsy ankeresony izy ireo amin'ny fangadiana ny tany ary efa hita fa andrava ny tanàna amin'izao. Ohatra ny tanàna kely iray ity zao raha nambarany eto an-tanàna dia efa nofaritana izy ireo fa hotrandrana avokoa ny manodidina ary efa nopoten'izy ireo avokoa ny fambolena rehetra amin'izao. Ny zao kazaha somanga akondro sy tany io de potika aby de en plus neny zareo mbola nagnano tracé ny tanin'olo reo koa ndraika de sy fantatra ndraika zao tany eny mbola irateny ndraika inaniny an'igny de zavara mbola ampalahelo saigna aby nenesy raha nivangeny tany ty kazaha matoy de tena de kazaha matoy de somanga de vona amina de efa de nandrondra zio aby izy maty ao aby sisy nivangeny sy nataony akory sisy ery io iray nangataina nitofandrany tany de aly andro de tonga de nitotofany aby sy ta akekeny ety zany azareo mitondragny mba mankaiky izeny faritra aminay ity agny io fa mafy ny raha manzony mitogny asan'ny sinoa itogny io io zao de efa sy fantatra aby hoe ataony ino ndraiky ny akagny na ataony ino ndraiky de mampalahelo aigna aby any ahaiky tanànanay ity zany de tena atahorako rava misy izy ity io tanànana lagny ambadika de efa azy nefa tongofony efa didiny ambadiky de didiny koa ambadiky zao de boribory eto zao eva diaby mianakabo tamboko reka aby io koko sy manambady fa dia mitondranay de tongofony aby de plasy ibodiako zao de sy fantako na waia nany zavara mampalahelo ana avy tanànana de eo mialaelo aminareo iaho fa mafy raha magnanjaka anay tsy mbany volo ty de mba zato raha sy tongava fa mba somaso zany zavara mampalahelo anay. Ho an'ny tanàna lehibe iray antsoina hoe Atoblava ity kosa dia efa tapitra notrandrana avokoa ny manodidina ary atahorana hiosaka ny tanàna amin'izao. Ireo mpitrandraka ihany koa tsy manolotra ireo tany avy notrandrahana. Fizavana tanànanay de aratra satria asy misy rano moa ihany iny de fahita ambany iny hoavy rano be de ikoakoain'ity rano be iny tanànanay de ikorontany tany ty diko de hitahitampoko de na sy vitany ihany de roay nature zareo raha miteny tsy fiasan'ny sinoa ty de mety ravany tsy tagnaty Toblava satria ambany Toblava no misy tena rano lehibe sady raha vao be izy de miakatra ambany Toblava ka raha vao mity zany fiasan'ny sinoa ka sy totoro tany de mety ikokany tanàna Toblava mety sahirana zareo niany de hoe mila totofany vazaha ny tany mila totofany sinoa tany no trandrany ateto alohan'ny tany pividiny alohan'ny tany piasan'ny tany izy de mila totofany eky aloha ny zava efa nitrandrany ateto raha sy notran'izay agnatin'ny tampiveny volana oktobra io de mila gadagna zany miasa na azanony eky ny fiasany raha sy voatoto rany tany efa nitrandrany ateto aloha. Ankoatra ny fanapotena hita amin'izao dia efa nisy ihany koa ny fampanantenana fametrahana fotodrafitrasy eto amin'ny fokontany nambaran'ireo teratany sinoa saingy tsy tanteraka amin'izao izay angatandreo vahoaka ny anazanonana ny asany amin'izao fotoana izao. Fandiniana aloha ny fandiniana ekato agnatin'ny vahoakana Toblava ity zany rehefa mandiniky zay ka raha mitoy zao fitrandrany zao ka sy misy ny fanatonana sy misy ny fankekezany zareo mpitondra reo zany aminay vahoaka madinika ato Toblava de mifara fampotena ny Toblava ty mba tanay zany amin'ireo olom-boafidy reo raha ohatra ka sy ho tanteraky zareo zavatra efa nangatana resaka fotodrafitrasa resaka sosialim-bahoaka mpampianatra mpiasan'ny fahasalamana ray aman-dreny tangalamena lasy teo ary ny fagnarenana tany raha sy vitan'ny zareo agnatin'ny mois de septembre ty mois d'octobre ho avy io de mba mangataka amin'ny zareo mpitondra ambony zay mba hampisahatra ny asan'ny zareo fa nisany mizaly vahoaka ato satria na ny tany aignana zay fa sisy volamena potsika nefa ny resaka sosialy vahoaka nefa sy ho isy de lasa karaha mampalahelo be zany mijery ny vahoaka magnodidina ato surtout anatin'ny Toblava manko satria i Toblava tena lasibatra voalohany nijeran'ny sinoa reo. Tsy lavitra ihany koa fa misy ireo teratany karana izay mitrandraka volamena aty an-toerana ihany koa amin'izao izay mamotika ary tsy mety fampiresaka amin'ny mponina ihany koa ka ajanona ireo vahoaka tsy ho ela ny asan'izy ireo.
mangataka zany fokon'olona zany hoe mangataka hoe afaka zanogna eky alohany le karana mitrandraka volamena agnatin'ny fokotanim-bonoagnany mandapahitana iny marina. Na ireo mpitrandraka volamena sinoa sy karana aty Ambonianana distrikany Mananjary io dia mampitaraina ireo vahoaka avokoa ary hiditra amin'ny fanazanonana ny asan'izy ireo ny vahoaka raha tsy misy ny fampiresahana vaovao, indrindra moa ny fanatanterana ireo fotodrafitrasa izay angatan'ireo vahoaka.